rehetra indray ry havana nahatratra itsy andro fahatelo izay azo antsika mandray fampianarana sy ny tanora ihany fa isika rehetra dia samy manovo fahalalana ao amin'ny tompo avokoa dia misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra anao ihany koa ny amin'izay fanekenao andany fotoana ary indrindra ny fanekenao hiaraka aminay ny nona ry havana fatao anatin'izay andro anankiroa nandraisantsika fampianarana izay be dia be zavatra efa noraisintsika mino ihany koa isika fa mitsainy ety dia mbola manakambara manokana amintsika ny tompo ny amin'ny hafatra tiany ampitaina amin'ny alalan'ny mpanompony dia izoka mira fahalamanana avy eo amin'ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Anomboka izao fotoana izao isika tahaka ny mahazatra dia atombokitsika amin'ny alalan'ny fideranan'Andriamanitra hatrany ny fotoana. Alohan'ny zavatra rehetra aloha dia andeha hivavaka isika ry havako. Ry Jehovah tompo rainay tsara indrindro, rainay mianarana Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay ianao. Indray ny fifalianay satria omenao fotoana manokana hitokana eto amin'ity tempolinao masina ity izahay andray fampianarana avy aminao Andriamanitra. Misaotra Jesosy satria ianao mihitsy no nitaonanay rehetrarehetra tany amin'ny toerana izay nisy anay tany, tsy namelana hipetrapetraka na ho varimbariana tany anatin'ny tokantrano na tany amin'ny asa, fa notominao eto izahay satria tianao hitombo ao aminao Jesosy Kristy araka ny teninao hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary izay mezaka ho mosala dia ho diso lalana. Koa ianao mihitsy ry tompo no hiasa ao anatin'ny fifatoanay manokana ny fotoana mihitsy izay tompo tena hiainonanao ampianarim-mba hiaino izahay ka tsy ho mpiaino manadino fa ho mpiaino mpakatono. Dia mitary ny fotoana rehetra izay tanterana eto ianao tompo na ny fideranana ny fampianarana ny zavatra rehetra izay atrianay dia angatahnay ny fanatrianao. Hitanao koa ireo namanay izay mety mbola ny an-dalana any manafaingana ny dian'izy ireny ianao ho tody soa eto amin'izao tempolinao masina izao. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Amen. Dia ary omentsika avy hatrany ireo tompony andraikitra, tompony anjara hanao ny fitariana amin'ny fiderana ny fotoana. Tsika rehetra indray amin'ity andro fahatelo ity, amin'ity andro an'ity manokana dia hiaraka indray tsika hijery hibanjina ny amin'ny mpiaro sy fialofana an'Andriamanitra. Manasanao andao tsika indray ao anatin'izay hoe fideranan'Andriamanitra izay. Ndao hoe raha tsika mamaky ho fanandrata fideranan'Andriamanitra ny salamy raiky amin'ny sivifolo. Salamy raiky amin'ny sivifolo dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no iarahantsika senao. Salamy sivifolo andiny voalohany efatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aliko ny tsy toa. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itikiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza, ny volon'ela no hanaronany anao ary ao ambanin'ny ela no hialofanao. Ho apinga kely sy apinga lehibe ny fahamarinana. Amen. Tena izay mihitsy tokoa hoe fialofantsika, fiarovantsika Andriamanitra ka amin'izay rehetra mety hoe mitranga amin'ny fiainantsika dia any aminazy tsika no hiantoraka sy hialoka. Ndao hoe raha tsika manao ilay hira hoe mo Jesosy vetsy. Simanda ku
mbola hiara ivavaka isika. Andriamanitra ray o, izany tokoa ianao, ilay vatolampinay sy anjaranay mandrakizay dia Jesosy Kristy izay zanakao natolotrao noho ny halehiben'ny fitiavanao anay ka nafohinao. Andriamanitra ray o, iza no Andriamanitra mitovy aminao, tsy misy raha ety an-tany ary tsy misy raha any an-danitrany. Mankasitraka ray o tamin'izay rehetra nataonao, mankasitraka tamin'ny halehiben'ny fitiavanao izay mihoatra lavitra ny faharatsianay olombelona. Mankasitraka fa ny fitiavanao dia mihoatra lavitra noho ny fahotanay. Andriamanitra ray o, misaotra ny amin'ny ny fahalehibiazanao, misaotra ny amin'ny zanakao malalanao, misaotra na dia tsy mendrika azy izahay ray o. Iza moa tompo no olona hoe nanao ratsy azy, nanao izay tsy mendrika akory, nefa ianao izay manana ny rariny indray ray malalo no nanantona anay. Ianao ilay manana ny marina indray no nanavitra anay. Mankasitraka ray malalo, tena tsy misy tsara ety aminay, tsy misy izay ankasitrahana akory na dia kely azy, fa mideranao ray o, fa tsara ianao. Na izany teny izany ara tsy mahalaza akory ilay fahatsaranao, fa raiso ray o ny fiderana sandratra eo anao, fa mendrika, tena mendrika anao loatra izany. Tsy misy anaram-boninahitra lehibe anananay mihoatra an'izany hoe zanak'Andriamanitra zany. Tena hoe harena, voninahitra tampony loha, mankasitraka ray o. Ho anao ririan'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mbola ho toizantsika hatrany eo amin'ny salamo faharaiky amin'ny 90 teo ihany ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no da mbola iarahantsika mamaky ny anaran'i Jesosy. Satria izao no niraketany fitiavana dia hamonjy azy aho, hanaritra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy hanome voninahitra azy aho. Hovikisako fahaela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Tena izay mihitsy hoe Andriamanitra no mamonjy antsika, no miaro antsika, no fialofantsika. Ndao tena mbola ambarantsika fa tiantsika loatra io Andriamantsika io, setrin'izany tiako loatra.
Jesosy tsy nisy taminay reto na dia iray aza nahay nanatonanao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondra anay teo aminao Jesosy mankasitraka indrindra midiranao zahay fa tsy takatry ny sainay mihitsy ny alala ny fitiavanao anay zahay izay nilona tao anatin'ny fiainam-paotana kanefa dia tonga teo anatrehanao ary noraisinao misaotra ny amin'ny fitantananao Andriamanitra ilay mpandahatra tsara ny fiainanay tsirairay avy misaotra Andriamanitra fa ny famonjenao dia mandrakizay ho an'izay rehetra mino anao ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy ary ianao no mitahiry anay tsirairay avy ianao no mitantana ny fiainanay tsy nisy tonga teto amin'ity toerana ity zahay raha tsy ny fitondranao Andriamanitra ny fitiavanao ko tsy hainay ny tsy saotranao tsy hainay ny tsy saotranao voninahitra ho anao reriany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Afaka mipetraka tsika. Isoratsika izy telo miravavy izay atao anatin'izay fidiranan'Andriamanitra izay. Ao tsara ve tsika? Mino fa efa vonona isika hiatrika indray ny fampianarana fahatelo amin'ity an'ity arak'izay efa nambarana tery am-piandohana moa dia efa andro fahatelo isika izao ny andro voalohany niarantsika tamin'ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana ka nahafahantsika nianatra mahakasika ny hoe fitiavana mamelona ahoana nananako fitiavana mamelona omalytsika niaraka tamin'ny docteur Irako Andriamasoa Mipitandrina filohan'ny FJKM teo aloha izay nahafahantsika nianatra ny hoe ty olona dia ahoana amin'ny teny ity indray mahafaly antsika ny andray ny fampianarana izay iarahantsika amin'ny zokoka mira falomanana talia ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara ny loha-hevitra izay mpanjintsika dia ny hoe ahoana no hiatrehako ny fakam-panahy sy ny fahatsoam-panantenana. Mino fa efa mangeta eto ianao hoe andray izany fampianarana izany efa eto raha teo ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra izany fampianarana izany ho antsika andao raha isika mitehaka mafy be izy. Eny azoky dia omenanao ny fitenenana. Fa miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manome tompon'androm-pahavelomana atsika. Salama ve nareo tompoko? Salama tsara? Sarobidy ny fahasalamana. Fa indraindray efa salama ny olona tsy mahatsiaro mahasarobidy ny fahasalamana. Fa efa hitako izany hoe tsy salama izany tamin'ny herinandro iny dia hitako mihitsy hoe reny olona mandehandeha reny izao tsy mahatsiaro tena hoe sambatra be ne izy io salama afaka mandehandeha io. Fa mahita olona be dehibe salama vatana fa tsy salama saina. Tsy ilay 10 kilometatra miala eo amin'ny tranonay akory izany, ilay any amin'ny 18 izany. Fa be dehibe ny olona hitanao salama ohatr'izao fa olona be problema ao amin'io saina io. Fa tsy miteny fotsiny vava mandeha ny an-dalana anao mitondra tômôbilina dia hitanao hoe
any anaty lalana ny olona mandeha tsy manometsenao fa problema daholo mahatonga zany vao mananina kely ny olona dia kizitana problema daholo be problema ny olona amin'izao fotoana ary ny sasany mba hanalan'ny sainy fotsiny dia mividy akanjo izy dia misy soratra hoe no problème mais là dedans il y a des tas de problèmes fa misy koa olona hitanao salama vatana fa tsy salama mihitsy io toe-ponina ny émotion io olona maratra dia mandratra olona foana isaky miteny sy manao zavatra dia misy olona tsy mahay afa tsy mandratra olona eo amin'ny fiainany satria maratra ny ao anatiny misy olona tsy mahay mijery afa-tsy zavatra mihibo eo amin'ny fiainany satria olona maratra eo amin'ny fiainany fa misy koa olona salama vatana fa tsy salama ny fiainam-panahany dia zany fivavahana zany lasa fomba fotsina fahazarana fa tsy mitondra aina eo aminy fa indramiko ny tenin'ny apôstôly Jaona manao hoe ry malala mangataka ao mba ho ambininy sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao tahaka ny anambinana ny fanahinao ny fahasalamana feno dia ny fahasalamana ara-batana ara-tsaina ara-pihetsepo ary ara-panahy fa rehefa rony salama dia soafeno ny fiainan'ny olona na hoe épanoui ny fiainan'ny olona fa rehefa misy anakay rony tsy salama tsy soafeno ny fiainan'ny olona dikany hoe épanoui dia hoe soafeno dia ny faniriantsika amin'izao fotoana izao mba hanana fiainana maninona soafeno miditra amin'ny andro fahatelo isika amin'ity anio ity efa niresaka ny amin'ny hoe ny fanalahidin'ny fiainam-pitiavana mamelona tia aho tia olona aho dia ahoana fa androany isika iresaka ahoana ny atrehako ny fakapanahy sy ny fahadisom-panantenana tia anontanenareo iza tamintsika reto no ny efa ny ainan'izany hoe fakapanahy iza mbola tsy ny aina asainay mitsangana eto omenay médaille fa tsisy olona miaina eto tany ka mbola tsy ny aina inona fakapanahy iainan'ny olona io raha mbola miaina eto tany izy dia anontanenareo iza mbola tena tsy diso fanantenana mihitsy teto amin'ity fiainana ity za tsy miteny amin'ile hoe fiainam-pitiavana ihany iza mbola tsy diso fanantenana samy efa nandalo inona daholo fahadisom-panantenana ny degreny tsy mitovy fa ny sasany tena avo be mihitsy ny fahadisom-panantenana mahatonga azy miteny hoe rinivakinno aiza monierno miziko samy manana fahadisom-panantenana ny olona ary samy miatrika fakapanahy fa zao fotsiny tadidio ny fiaina kristianina lalorana zavatra roa fakapanahy sy fihizan-toetra ka raha mbola miaina eto tany ianao tsy maintsy misy an'ireo ny fakapanahy avy amin'ny devoly anam-potehana anao ny fihizan-toetra avy amin'Andriamanitra anamboarany ianao ny fakapanahy natao andosirana ny fihizan-toetra natao atrehina fa mampalahelo ilay fakapanahy tokony andosirana atrehan'ny olona ary ilay fihizan-toetra tokony atrehina andosiran'ny olona fa tadidio foana fa ny fakapanahy pour détruire fa ny fihizan-toetra pour construire karaha te ho potika amin'ny fiainanao dia metezana inona hilatsaka ao amin'ny fakapanahy fa raha tianao iorina ny fiainanao aza mandositra inona fihizan-toetra ary ny fahadisom-panantenana indraindray fihizan-toetra ataon'Andriamanitra eo amin'inona fiainantsika anamboarany antsika hitaizany antsika ahitantsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny fanantenana ary Andriamanitra ny fanantenana dia na misy fahadisom-panantenana aza dia manome inona anao foana izy fanantenana samy misy fahavalo roa lehibe
eo amin'ny fiainantsika. Dia inona ireo fahavalo ireo? Ny fakapanahy sy ny fahatsoam-panantenana. Ary raha tsy anao maninona izy, raha tsy hainao miatrika an'ireo ny fitiavana izay tokony hamelona, dia lasa maninona? Mamono. Ka le fakapanahy sy fahatsoam-panantenana resantsika eto zany tsy resaka relation aman'olona na zavatra, fa resaka inona? Fitiavana. Ao, ilay fitiavana. Tsy le amour familial na, fa le amour sentimental. Lay fiaina mpitiavana. Satria izay no lohahevitra lehibe ny raisitsika tamin'ity hoe fiainam-pitiavana mamelona sa mamono. Fa amin'izao fotoana be dehibe ny fiainam-pitiavana mamono kokoa noho ny mamelona. Les mots d'amour deviennent des mots d'amour. Les mots d'amour MOTS deviennent des mots d'amour MAUX. Ilay teny mpitiavana amin'izao fotoana lasa ratra-pitiavana ao amin'ny ankamaroan'ny fiainan'ny olona. Ary izay ny heveko fa mahasarobidy be an'ity lohahevitra ity hoe misy fahavalo ny fiainam-pitiavana. Dia ny tsy fahaizana miatrika fakapanahy sy ny tsy fahaizana miatrika fahatsoam-panantenana. Izay tsy azoko ialana raha mbola miaina izahako eto amin'ity tany ity. Zavatra voalohany mila tadidana dia izao hoe ny fakapanahy manova ny fitiavana ho poziny. Ilay fitiavana tokony mamelona lasa mamono, lasa pozina eo amin'ny fiainantsika io. Fitiavana io rehefa latsaka ao anatin'ny inona tsika? Fakapanahy. Dia izay ny voalohany tadidio hoe pozina ny inona? Fakapanahy. Fa misy samy sotro inona mihitsy? Pozina. Satria samy hiditra ao anatina inona? Efa hita fa fakapanahy io mbola maninona ihany? Miditra ihany eo amin'ny fiainana. Ny fakapanahy dia manova ny fitiavana ho pozina. Satria ny fitiavana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny fakapanahy moa avy amin'izy. Fa ny fakapanahy kosa manova ny fitiavana lasa filan-dratsy eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary be dia be ny fitiavana ho an'ny olona filan-dratsy. Velominao Paulette, masinina razinete, apetraka ao Odete, fa tonga Bernadette, masinina re. Testy Adeline, vera fa Joséphine, lehilahy ray, vehivavy 12. Lasa filan-dratsy lay fitiavana. Lasa filan-dratsy. Dia hitantsika tsara zany fa ny mpanakanto dia sociologue. Ary ny zavatra avoakanao anaty tononkira dia zavatra henanao anatin'ny inona? Fiarahamonina. Indraindray tsika kristianina tonga dia raha voaherana izao tontolo izao dia manakatona sofina sotr'izany. Fa ho anampy toy ny filazantsara, reny ny anarako zava-misy hoe ay ve zany indray zao ny zava-misy mama sosony tonton Solé. Zany any ianao mianatra hoe ay moa zany zao ny fiarahamonina misy antsika. Fa ny hira renesina amin'izao fotoana dia hitantsika fa lasa pozina ny fitiavana. Lasa teraka filan-dratsy eo amin'ny fiainan'ny olona. Ka na ny tanora aza rehefa milatsaka ao anatin'ny fakapanahy, le sipa ny eritreritra hoe anao sipa hiditra amin'ilay sipa SIPA, Société Internationale pour les Amoureux. Dia rehefa nilatsaka tao anatin'ilay fakapanahy dia tratrin'ilay sipa SIPA sy mbaiko ihany na dia mipitsika. Dia lasa filan-dratsy le izy hoe dijejejo ka ataony bandy siligoma fotsiny. Filan-dratsy eo amin'ny fiaina zao tontolo izao. Fa mampalahelo azy fa na ny kristianina aza indraindray tratry ny poziny fitiavana lay latsaka ao anatin'ny filan-dratsy. Ary rehefa latsaka ao anatin'io ihany koa dia lasa
lay olo tianao tsy manana fahafahana ntsony ary ianao le mahatsiaro tiany lasa ohatry n'inona sarobako leo fitaovana eo aminy ianao tsy avelany manao ininona mihitsy ianao fa ny anazy ihany ny tiany lay fitiavana tokony hampivelatra anao manjary mampikaikona anao ary be deaibe ny olona miaina ao anatin'izany ary misy tsy tonga saina mihitsy kinona moa ny azoko ataoko kizy ny efa niaraka tamiko voalohany izy ny nananina anako naninona anao dia lasa fitaovana eo amin'ilay olona fotsy ianao ataony tahaka ny kilalao fa misy tonga ihany saina ihany teo izy le iraray hoe ny ratra ianao ka ny fo tamitory masonao gaga ianao fa tsy teo lay tianao hitanao zao fa lay fitiavana tsy natolono anao fa ho an'ny tenany ary tsy nomeny fahafahana ianao fa de ny feheziny teo lasa poiziny ho an'ny fiainanao ny fitiavana mampivelatra fa tsy mampikaraikony ny fitiavana mahatonga anao hiaina ny indépendance anao fa tsy voatery hahatonga anao hanana dépendance amin'iny olona raha vao tsy hoe izy ohatrany tsy normala mihitsy aho miara-mianatra zay dia faly foana mahita azy raiky lasy mankotsika roa fakahita isan'andro isan'andro mazoto foana dia aninona hianatra dia raha vao tsy eo le anakay dia mikotana ny fosiny say manjary misy dépendance eo amin'ny fiainan'ny olona tsy fitiavana izany ny fitiavana dia manala anao amin'ny dépendance fa mitondra anao amin'ny indépendance ary mianatra mampianatra anao hiaina amin'ny interdépendance interdépendance ary zany nefa ny zavatra hitantsika amin'ny fiainan'ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana miaina amina dépendance amin'ity resaka fitiavany ity ty fitiavany ity ary zay mahaolana an'io eo amin'ny fiainana ny fakapanahy dia mantonga ny fitiavana ho poizina eo amin'ny fiainan'ny olona ka rehefa tratra milatsaka amin'io ny olona indrindra fa ny tanora rehefa mbola tsy mpivady fa mpisipa nefa miaina tahaka nefa ny fiainan'ny mpivady dia tratran'io hoe tratran'ilay possession tratran'ilay dépendance amin'ilay olona dredredredreo ngaka ataony bansiligoma fotsiny abotsindry apokany alainy mamy dia apokany dia avy eo alatsany amin'ny tany arorany po dia tsany manaraka ny faladikirarony efa elan'le lehilahy tsy mety miala mihitsy fa manina ka sokinina ka izy nananana lay filan-dratsy mahatonga anao ana dépendance aman'olona miresaka amin'ny kristianina eto ny fitiavanao an'iny olona iny ve nahatonga anao mivelatra sa nahatonga anao ny karaikony nahatonga anao vao maika manana fiainam-pahamasinana sa nahatonga anao ny aina tao anatin'ny fahotana dia tsy mahatsiaro tsony hoe tsy mety an'io ataoko ny fiainam-pitiavanao ve mahatsiaro teny ianao ho manana fiainana manao zay afaka tianao atao sa mahatsiaro ianao voagetsy na olona anakay lay hiverinao fa olona tianao ny fiainana ny fiainam-pitiavanao ve mahatonga anao mahavita mandererina tsy eo ary le olona sa ny fiainam-pitiavanao mahatonga anao tsy alaizy mihitsy raha tsy mahita na miaraka amin'iny olona iny dia tadio fa raha olona ny ataonao voalohany a dia moso mifampitena ny fiainanao jereo ny tantarany Samson sy Delila
nisy fitiavana atao nytereny mihitsy ray aman-dreny andao agatabady o le ty ega tsisy olo lafa ty amin'ny tanàna io ny alay lahy jetlisy io ihany oa de rehefa niaraka tafiditra tao avy eo nandeha lay fitiavana tsy voafe hitatsika tsara vereny vakiny io ataovy devoir entimody fa aza atao devoir mody entina mpitsara toko 240 fa rehefa avy eo latsaka tao i Samson inona ny farany rehefa latsaka tao anatin'le fakapanahy ny tentation pour détruire ny épreuve pour construire fa rehefa latsaka tao amin'le tentation izy de very ny heriny lay lehilahy matanjaka be iny manjary mitsonika tamin'le vehivavy mitsonika minao e ary izy tena tratran'le izy mihitsy hoe quand je la regarde moi l'homme me loue au cœur d'acier devant son corps de femme je suis un géant de papier mitsonika izy nanoloanany Delila tsy ampony lambolambony tady io fa ny vehivavy tsy fanaka malemy zany ry lehilahy tsy fanaka malemy zany le vehivavy fa fanaka mampalemy Jehova tamin'ny vehivavy voalohany teto tany e teneny n'Andriamanitra Adama tsy azo hinanana io eny tompo tonga amin'izay manaramba hoanina io tsy azo hoanina io ianao koa salaminina manaramba hoanitsika io Andriamanitra miteny efa tsy azo hoanina io zara angamba te hinanana io tsy azo hoanina io ianao fe ahoana ianao rangatsy tiana mihitsy e zay zavatra kely io miampangatako aminao de tsy hoenanao tsy ampy ny tomanizany efa io ary motsotra zany koa nahazo any Abrahama tsy ampy ny tomaniza Sara za tsy manan-janaka tsy efa niteny ny tompo ohatra fasika ho any taranatsika zay indray ianao sy ny tomponao za famparaka tondron'ny olona molotra eto ka inona ny tianao ataoko e io agara tete foana ianao ragazy tsy tia mihitsy e za ve mpangatako aminao hoe io agara de mamiteraka de tovety de zanako ka tsy mety zany oa tsy tianandreo any za raga tsy tianao ny ampitsala mihitsy eto amin'ity fiaina ty de ny avinao tsy nataty le ranomaso eny ary ry lehilahy ny vehivavy tsy fanaka malemy fa fanaka mampalemy misy voajeren'ny vady fotsiny na général aza de miondrika ary be dehibe ny vehivavy miteny hoe de teneny hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo de lambolambony ny vadina eny baiboly ake teny hoe ianareo vehivavy manekay ny vadinareo tonga de ahodin'le vehivavy fotsiny satria be dehibe ny vehivavy miteny hoe lany lohany vavy de keny oke lany lohany vavy fa zao notadidio vavy nitendany lahy zany hoe maninona tsy ampy ahody ny vehivavy meny lehilahy ka zany tadidio hoe rehefa tsy mipetraka amin'ny toerany lehilahy lay lehilahy mitondra amin'ny fahamarinana miazona amin'ny fahamasinana de mora latsaka amin'ny fakapanahy very ny heriny very lay antso ny antson'Andriamanitra azy mbola tany am-bogo sy mba ninona ny fiainany ny mehezan'ny olona fotsiny fa sofany Andriamanitra ny antso azy Andriamanitra mamindra fo ry havako poizina ny fakapanahy eo ny fitiavana ka raha tianao faty ny fitiavanao mety izy ilatsaka amin'ny fakapanahy ka ny fitiavana tsy voafe fitiavana mandravo ny fitiavana natao anorony natao anangana fa tsy ny fitiavana natao amotika fiainan'ny olona fa jerefa rehefa ao anatin'ny fakapanahy ny olona
potika ny fiainan'ny olona, potika ny fiainan'ny olona. Izany voalohany tadidio fa poizina eo amin'ny fiainam-pitiavanao ny fakapanahy. Ary ny fakapanahy tsara, mahafinaritra fa mamona. Raha ratsy io ary tsy mahafinaritra tsisy nilatsaka tamin'io. Fa ahoana hoy izy ny Genesis 3:10, mijery n'ilay zavatra dia maninona izy izy? Tsara, mate, isa, manintona. Ary tsy marina mihitsy izay sarina hoe devoly dia tonga dia misy tandroka be vao mahita ny olona mitsoaka. Fa ny devoly miseho amin'ny endrika ohatry ny mahafinaritra, afaka manome plaisir fa tsy afaka manome bonheur. Afaka manome plaisir fa tsy afaka manome bonheur. Ary be dia be ny olona mitady inona? Fahafinaretana amin'ny fitiavana. Fa tsy mahita inona? Fahasambarana eo amin'ny fiainana. Ary ny fahasambarana nefa no ampanantenan'Andriamanitra ny olona, fa tsy ny fahafinaretana. Ary ao anatin'ny fahasambarana tsy voatery hafinaritra foana, fa afaka mahita zavatra mahasambatra anao ianao. Ary zany foana ny any teneniko ny tanora hoe ny fanambadiana tsy ambiance fa confiance. Ny fanambadiana tsy ambiance fa confiance. Ka za mieritreritra ianao ohatra ny mariazy ao anatin'ny espace ohatra ny hoe ambiance be dia heverinao fa ohatra n'io foana rehefa miala ao. Diso fanantenana eo. Tsy ambiance fa confiance. Ary ny olona manana confiance ny olona mandositra inona? Fakapanahy. Mandositra fakapanahy eo amin'ny fiainana. Ahoana ny atrehako ny fakapanahy? Dia tsotra fotsiny ihany. Ny fakapanahy dia rehefa hitanao hoe zavatra animbanao dia andana miala. Ndana miala. Fa aza milalao an'io. Hitantsika tsara Josepha niatrika fakapanahy. Tratra n'ilay hira izy. La femme de mon patron, elle est tombée amoureuse de moi. Dia hoy izy ilay tononkira ao anatiny. Que faut-il dire? Que faut-il faire? Fa tratra n'iny mihitsy Josepha. Tonga mivadin'ny Pontifara. Nakafana azy. Ahoana ianao ampy fa midiko ny taniko? Hoy izy Josepha. Ahoana ho aho? Miinsisika foany. Vadin'ny Pontifara ny dikany hoe miinsisika, miinsiste. Rehefa miinsisika izy voalohany, miinsisika izy faharoa, miinsisika izy fahatelo, dia tadio fa ny fakapanahy tsy mamela anao rery zany indray mandeha zany. Miinsisika eo aminao foana izy. Fa ahoana hoy izy Josepha? Que faut-il dire? Inona ny tenenina? So be voko anao ka afa-baraka eto tsika. So misy mahita eto tsika. Tsy zany ny tenenina. Fa inona ny tenenina azafady? Ataoko ahoana ianao zany ratsy lehibe zany ka anota amin'Andriamanitra. Ny fandosorana fakapanahy dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary mila matahotra an'Andriamanitra ianao indrindra fa any amin'tsisy pahita. Rehefa misy mahita mako mba masimasina kely daholo mitandritandrina. Fa ahoana any amin'tsisy pahita? Fa neny Josepha na tonga tsy nilatsaka tamin'ny fakapanahy dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Ataoko ahoana ny anao zany ratsy lehibe zany ka anota amin'Andriamanitra. Matahotry ny anota amin'Andriamanitra izy. Fa tsy ny problema tsy ilay vehivavy, tsy ny olona manodidina azy, fa Andriamanitra. Ka ny fakapanahy dia azo ataon'ny olona ny problemanao, fa Andriamanitra no ataovy problema hoe dia ahoana hozy izy ny tompo. Fa ny faharoa, que faut-il faire? Rehefa niinsisika foana ny vadin'ny Pontifara, inona zavatra nataony? Nisotony
le vehivavy ny akanjony dia lasa izy nitsoaka. Dia iny na tonga le fiteny hoe kratsy zefa ako. Maninona le zefa? Ho an'ny olona manko hoe hitady ary atao misy mity mitagataga. Tonga dia jombilo, mamboly voky tsy mamboly voky. Fa tsy maninona mihitsy ataon'ny olona hoe zefa. Zefa ny baiboly. Zany nge na tonga ny teny hoe kratsy zefa ako. Olona nahy baiboly nge nanao ny teneny reny. Olona mahay baiboly nge nanao an'ireny hoe andraso Paoly. Paoly le niteny hoe ho avy any aminareo à 2 ans, Paoly tsy tonga ihany. Zany na tonga reny. Fa olona mahay tenin'Andriamanitra fa manevateva tenin'Andriamanitra ny ampiasan'ny tenin'Andriamanitra. Fa inona nataon'i Josefa? Nandositra izy navelany teo ny akanjony. Ny hiatrehana fakapanahy fatahorana Andriamanitra. Dia ny fandosirana. Ny fakapanahy tsy azo lalaovina. Tsy azo lalaovina. Fa harapa-keo ianao. Fa aleo mandositra. Teny raha tenen'ny olona hoe tena zefa. Tsy maninona. Zefa amin'ny baiboly. Avy eo ny gadra. Dia hozy izy olona. Tsy aleo ihany nanao. Zao sady tsy nanao ny gadra. Zany ny fisainan'izao tontolo izao. Fa ny fisainan'ny olon'Andriamanitra. Tsy maninona. Fa misy foana ny prix à payer. Tsy manaiky ianao. Dia hozy izy lehilahy. Elako zany. Antsika tsy araka tso fa zay araka amin'ny anina. Dia le meilleur aminao mihitsy ny tenena. Ka za angety ianao fa za tsy manao an'izao fotsiny fa za hoy zanako ny tompo e. Ny anako ny tompo zao foana. Fa maninona ary? Ny ankizy rehetra zao manao an'izany daholo. Manontany namanao tokoa anao manao an'izany daholo ny namanao. Dia ahoana no ataonao? Anaiky ve? Fa mety izy ohatran'i Josefa. Aleo hialana iny. Teneniko izany le ankizy. Ka sao ny teneny? Melahy. Takao any. Ka za ty azy. Dia andana raha manaiky. Dia maiza mizaka ny vokany. Zay ihany ige io e. Zay ihany io. Ianao ihany ny afaka mitondra an'inona? Fiainanao. Ny problema ny Adama, lazainy fa io vehivavy nomenao anao iny ny ampihinanana an'io. Nga i Adama ny teny hoe, sokafa Eva ny teny hoe, sokafa vava ho any o. Fa anao no nitsako an'iny. Fa meteza sa hiatrika fakapanahy, matahotra an'Andriamanitra. Meteza hiatrika fakapanahy tsy maintsy miansisika foana. Fa ny azonao atao mandositra. Mandositra. Fa tsy manao an'ilay olona mandositra matahotra. Ohatran'ilay mpiandry mandroaka devoly. Devoly demoniaka zany masika be. Dia rehefa mandroaka tena mandroaka amin'ny fahefan'ny tompo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy ilay mpiandry sendran'ilay devoly. Tena nisy zany tantara zany. Za aloha tsy zahita fa nitantaraina mpiandry namana. Hoe nandroaka devoly dia masika be ilay demoniaka. Dia nandroaka izy. Amin'ny ara Jesosy, mivoaka ho aho! Mivoaka ho aho! Mila fasahiana mandroaka amin'ny fakapanahy. Mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Nandosiranao an'io. Tsy noho ny olona. Ahoana ny hatrehana fahadisom-panantenana? Ny fahadisom-panantenana dia manapotika ny fo. Raha tsy mandeha ny fitiavana dia tonga ny fahadisom-panantenana. Dia marary fo amin'ity fiainam-pitiavana ity. Be dia be ny ankizy amin'izao fotoana mitomany tena amin'ity fitiavana ity. Marary fo amin'ity fitiavana ity. Misy efa nitenen'ny ray aman-dreny mbola nanao ihany. Dia ny ray aman-dreny mahafinaritra na nanao adalana ary ny zanany. Dia tahaka an'ilay ray mitsena n'ilay zanany zanak'adala. Ilay dadany nanao inona? Premier pas tao amin'ny fiainany. Rehefa diso fanantenana tamin'ilay zanany. Ary le fampianaran'ny pasteur Amaly dia zay. Manana toerana ngezabe ny ray aman-dreny amin'ny fitiavan'ny zanaka. Ary manana toerana ny ray aman-dreny ry zanaka amin'io resaka fiainam-pitiavana io.
fa ny zavatra hitantsika dia zao indraindray ny ray aman-dreny efa diso fanantenana taniny zanany vao maika izy koa mamely zany efa teneniny maninona maka ny asa maka ny toerany devoly ny devoly tsy tonga raha tsy epanga sy anameloko fa Jesosy tonga mba hanariny sy hanasitrana. Ary zany mila tadidiana hoe ny olona diso fanantenana dia maratra io fony io, potika io fony io. Ary zany mahatonga antsika miteny manao hoe iza ny afaka manome fanantenanan'io fonao maratra io? Tsy olona, Andriamanitra rery ihany. Andriamanitra rery ihany. Fa ny fahadisom-panantenana manapotika amin'ny fo dia rehefa tratra an'izay ianao le hoe lozany ahy namitaka mihitsy iny e, nataoko ny tsara rehetra zay mba nitediavana nefa zao ny mba navaliny ahy. Firy ny tanora tratra an'izany eo amin'ny fiainana, firy ny ray aman-dreny manambady miteny an'izany eo amin'ny fiainana. Inona moa sisa fa ny zaza sisa nijenany ato amin'ity trano ity ndro satria tany am-boalohany dia efa tsy nieritreritra tamin'ilay fiainam-pitiavana. Ny an'Andriamanitra dia zao hoe misaina vao manao zavatra fa tsy manao zavatra vao tonga saina. Fa be dia be ny tanora amin'izao fotoana maratra ny fitiavana satria tsy ny saina vao nanao zavatra fa nanao zavatra vao tonga saina. Ary amin'io resaka fitiavana io mahadiso fanantenana matetika dia le nanao fahaisanaranofo dia avy eo ny elan'ilay olona dia avy eo marary ny fo. Satria ny saina avy any ambany fa tsy ny saina avy any ambony. Ny saina avy any ambony zany dia zao mahafantatra tsara fa ny fahaisanaranofo dia ao anatin'ny fanambadiana ihany. Ary noho izany raha lehilahy dia andao ny ray sy reniny, andao vonona ny saina. Ikambana amin'ny vadiny fo. Nofa ihany izy roa fahaisanaranofo. 1, 2, 3. Zay ny planin'Andriamanitra fa tsy misy 3, 1, 2. Ny PMU misy désordre fa ny fitiavana en ordre, mandao, mikambana, nofo ihany izy roa. Fa misy misaina avy any ambany fahaisanaranofo aloha vao tonga say tena tiako marina nambatsy zany. Dia avy eo maratra amin'ny fiainana, maratra amin'ny fiainana. Fa zao foana mila tsaroana ao anatin'ireny hoe fahadisom-panantenana mety misy. Fa raha tsy mihaona amin'i Jesosy ny olona dia miaina amin'ny lasa fa tsy miaina amin'ny ho avy. Ny fanantenana zany tsy zavatra anirily zany. Ny fanantenana tsy passé fa ny fanantenana futur. No avy ny fanantenana ary no avy mila jerena eo amin'ny fiaina. Dia be dia be amin'izao fotoana ny diso fanantenana. Tsy misy fitiavana intsony. Raha mba misy olona tena tia azy amin'izay sode azany be dia be mahatonga ny ankizy be dia be tsy manambady amin'izao fotoana satria diso fanantenana tamin'ny fitiavana dia tsy matahotra dia ny sodeny be dia be tsy mihitsy fitiavana intsony. Ka na olona efa tena tia azy ary indraindray mody manao an'izany reo fa sao dia zao indray. Ny olona rehefa diso fanantenana fitiavana dia manjary tia milalao fitiavana sisa. Zanga tsy manao an'izany fitiavana sérieux zany e. Tonga lasa kilalao sisa ny fitiavana. Kilalao sisa. Dia manjary tsy matoky olona intsony. Ka na manambady ary diso fanantenana tany amin'ny sipany manambady manjary tsy matoky ny vadiny intsony koa. Taiza indray ianao, taiza ny marina lazao. Satria olona diso fanantenana teo amin'ny fiainana dia tsy matoky olona. Tsy matoky olona. Vokatry ny fahadisom-panantenana daholo zany. Manimba le inona? Fo. Rehefa potika ny fon'ny olona, potika ny fijerin'ny olona, potika ny fitondrantenan'ny olona. Ary io ratra-pitiavana io
fa tsom-panantenana ny fitiavana io tena manimba olona be deaibe eo amin'ny fiainana, manimba olona be deaibe eo, de manomboka rehefa diso fanantenana manomboka manimba olona hafa. Ary misy ohatran'izany mihitsy, nampijaliany olona tamin'ny fitiavana dia izay miaraka aminy koa ampijalijaliany kely daholo. Ary amin'izao fotoana grave be fa ny vehivavy ny tena mampijaly ankizy lahy kely, grave mihitsy amin'izao fotoana, miodina amin'ny baolina, vehivavy indray zao no mampijaly lehilahy. Jerenareo ny hira-pitiavana rehetra eo, izy daholo mihira-pitiavana maratra eo, lehilahy daholo ny ankamaroana eo. Manjary milalao fon'olona, manjary tsy matoky, mody mampiesona fotsiny amin'io sary io, kanefa ny saina ao ambadika hafa. Ary amin'izao fotoana ny olona maratra, olona be deaibe diso fanantenana, ny olona nanao sosiolojia ny antsoina azy, ary nanao psikolojia, fa amin'izao fotoana be deaibe ny papier-sinologue. Papier-sinologue, olona diso fanantenana teo amin'ny fitiavana dia mampieson'olona eo amin'ny fiainana. Anika lasa ny ratra tao aminao no lasa mamono ny hafa. Ny ratra tao aminao lasa mamono ny hafa. Ary be deaibe ny ohatr'izany eo amin'ny fiainana. Olona maratra dia manjary mandratra olona eo amin'ny fiainana. Dia tadiditsika amin'izany ny tantarany Aminona sy Tamara, Samuela faharoa 7:12. Tiany Tamara be, tiany Tamara be i Aminona. Tena hoe tonga amin'ilay teny-jato hoe potika be taminy. Dia hitany ilay namany. Iza moa ny anaran'ilay namany? Jonadaba. Rehefa hitan'ilay namany izy dia hoe ary lazany ilay teo ohatrany tsy milamina. Fina ny problème lahy lahy ohatrany tsy tonga saina. Dia io lahy ohatrany tady me mahia mihitsy. Tena mana problème letsy. Na problème lahy. Za lesy tara be amin'ny Tamara. Tiako be izy. Kinona lesy ny problème amin'izany. Sy lahy koa lesy problème zany. Fa manino? Baviko ane iny e. Bavy lahy hoana. Zanaka rabaina ihany iny. Inona ty problème lahy zany e? Lisany tsiraireny fa rairay. Ko maninona? Ka tsy mety lesany. Ao toroviko hevitra lahy. Zao mody ela mody marary. Teneniny dadany lisany hoe marary fa mba alefaso aty Tamara na bafika hikarakara. Inona ianao koa nataon'le ranama? Lasa mody marary. Dado marary dia inona ny tena atao e? Alefaso aty aloha Tamara mba hikarakara. Tonga Tamara hikarakara azy. Fa Tamara indray nikarakaray. Avy eo Tamara nikarakaray. Mody nitsangana tapika izy. Tia ny sakafonao, hoano, tsinana, fa hoana. Fa ino? Tiako anao. Tala ve ty e? Tiako anao tsy mety zany. Toy izy Tamara. Zao ary raha tia ianao dia teneny dada. Satria tamin'izany mbola azo atao ny manambady. Raha tsy raireny. Fa rairay fa raha tsy raireny. Ohatran'izany izy ty Sarange sy Abrahama ange Penada e. Rairay reo fa tsy raireny e. Ary tsy nandainga mihitsy Abrahama ny teny tamin'ny Sara hoe teneny hoe anabaviko anao. Satria zanaky ny reny, zanaky ny rainy, fa tsy zanaky reny, zany hoe tsy mitovy reny. Dia ny tenen'ny Tamara, tenen'ny dada re anambady. Tsy isen'izany. Inona ny nataony? Birthday nataony zanak'olona. Vita ny nataony. Dia tonga amin'ilay hoe adininy anao e. Satria naninona? Lazainy hoe ndana mandehany ianao nitomany Tamara. Zany ve mba ataonao amiko? Lasa ianao fa tsy mila anao Rehefa azon'ilay izy dia lasa alany ianao. Ry tanora,
tadio fa zany ny fiainan'izao tontolo zao amin'izao fotoana e. Koraly ianao dia miditra koraly izy, nefa ny teny hidiranao mody andry ianao anao koraly. Mpanazava ianao dia mody miditra tily izy, fa ny tena tanjo rehefa milasy any amizay dia mifampititity sy mifanazavazava any. Fa rehefa azo ny tiny dia tadio fa ny mpanakanto sosiology dia mahita mihitsy hoe adinina inge ianao rehefa vitan'izay ilaina ianao e. Azany mahatonga fahatsompanantenana be dehibe amin'ny tanora kristianina, satria tanora kristianina zanaky masiny Maria be, masina be, tsinoka be, tsy ampy amidin'ny olona. Le tanora kristianina zazalahy endry be, tsy ampy amidin'le vehivavy, rehefa aveo maratra ny fiaina. Zao no mila tadidiana hoe manomboka amin'ny tiako anao io, fa mefara amin'ny alako ianao. Satria filan-dratsy fotsiny miarahany amin'le olona ny itiavana ianao, fa tsy ilay tena fitiavana. Ny resahantsika eto fitiavana mamelona, fa tsy fitiavana mamono. Fa fitiavana misy amin'izao fotoana ao anatin'ny fiarahamonina, fitiavana mamono. Fitiavana mamono, ary be dehibe ny matin'ny fitiavana amin'izao fotoana. Matin'ny fitiavana, diso fanafetana fitiavana, tsy te erika fitiavana za aleoko manan-janaka fotsiny fa tsy manambady. Misy ve zany azafady? Toe-tsaina misy amin'izao fotoana zany. Be dehibe ny diso fanantenana miaraka amin'ny lehilahy dia aloha ny miaraka izy samy vehivavy, lasa lesbienne, lasa PD, lasa homo. Misy amin'ireny angereto fahatsompanantenana e. Diso fanantenana tamin'ny dadany izy, tsy nahita imazina lehilahy tsara, dia aloha ny miaraka amina vehivavy, satria tsy manana imazy lehilahy tsara. Indraindray mora amintsika mitsara n'ireny olona ohatran'ireny, fa rehefa manao canceline na relation d'aide amin'ireny ianao dia azo hoe misy dikany tao ambadika tao. Fahatsompanantenana, fahatsompanantenana. Ry havako, mila mahay manavaka tsara amin'izao fotoana ty resaka fitiavana ty. Misaina vao miditra fa tsy miditra vao tonga saina ao anatin'le izy. Ahoana ny hatrehana fahatsompanantenana? Dia tadio hoe mba tsy ahalatsaka anao anatin'ny fahatsompanantenana aloha, dia mieritrereta tsara. Azany fo no entina mitondra amin'ny fitiavana. Io fo io nge miovaova e. Andranao mahita olona tianao, rapitondray ianao vao mahita hafa dia ohatry midoboka tampoka zany. Misy ary mitantana mbola mijery olona hafa ihany. Io fo io mety miovaova, fa ahoana ny hatrehana fahatsompanantenana? Misaina aloha mba tsy hanenina, misaina aloha, ary mila mahay mampiasa formule vao miteny hoe eny. Sarotra miteny hoe, mora miteny hoe eny no miteny hoe tsia. Fa alohan'ny tenenana eny dia be dehibe ny zavatra efa nampianarana antsika hoe maiza misaina tsara. Fa alohan'ny tenenana eny dia maiza mampiasa le formule PD égale MI plus TR fois P. Zay toaka tsy hainareo izany formule zany. PD égale MI plus TR fois P. Tsy hainareo ve zany? Ka raha hainareo moa zany no tokony tsy nakatitsononareo. PD égale bonne décision. PD, bonne décision, égale MI maximum d'information. Zay le fantaro le olona anaovanao eny. Izy aloha io. MI plus TR, temps de réflexion. Miembotra aloha misaina tsara.
fo mandray fanapa-kevitra. Foape, inona lepe? Prière. Vavaka. Ka raha tsy te ho diso fanantenana dia ny fahaizana mandray fanapa-kevitra endry fahalalanao. Ahoana io? Na ny toetrany na ny totrany. Ny olona rehetra zay samy misy totra daholo e. Ary rehetra rehefa tenen'ny olona hoe iny misy totra. Noho izany le totra ny bebe koa hitan'ny olona nonao no inona? Toetra. Samy misy totra daholo tsika rehetra reo e. Fa mila mahafantatra ianao ahoana na ny fianakaviana ny voahany. So dia olona mivoaka avy amin'ny fianakaviana maratra, dia olona mbola maratra. Dia tadio fa ratra foana no entinao amin'io koa raha tsy mbola sitrana io. Dia ny itiavana ianao dia zao hoe ny itiavako anao dia izarako ny alaheloko. Maty atoka be ianao izarana alahelo fotsiny. Eny e, isa moa ny izarana raha tsy ny olontianao. Fa tsy zany ny fitiavana, tsy zany fotsiny ny fitiavana. Noho izany ny atrehana fahadisom-panantenana misaina aloha vao miditra ao. Ary raha efa tafiditra ao ka sendra diso-panantenana, ny fiatrehana fahadisom-panantenana ao amin'i Jesosy rery ihany. Jesosy ihany ny tsy mamitaka. Jesosy ihany ny tsy mba mandatsa. Jesosy ihany ny tsy mba manendro-dresy. Fitantsika tsara izy rehefa tonga teo amin'ilay fahatsakana, natsaka ilay vehivavy. Inona zavatra nataony? Miorana hosotroko. Ianao lehilahy indray ve mba hangataka amiko? Raha fantatra hoe izy mangataka aminao dia nananina ianao. Ilay vehivavy amin'io matsaka amin'ny 12 atoandro. Amin'ny andro mikaigaina be. Tsisy mpatsaka izany amin'ny 12 atoandro fa amin'ny 5 maraina dia amin'ny 5 hariva. Rehefa miletika amin'ny masoandro. Fa io vehivavy io tsy matsaka raha tsy atoandro. Satria ilay amin'ny 5 maraina sy amin'ny 5 hariva, eo daholo ny matsaka ny olona, eo daholo ny vehivavy ny matsaka. Dia matahotra fosafosa party hoe tandremo mivadin-driva grave be io a. Ny anazy hoe fa nadalaina io koa. Dia ilay amin'ny atoandro tsisy olona ny tonga natsaka izy. Rehefa tonga tao Jesosy, fantany Jesosy ny fiainana. Fa Jesosy tsy tonga hoe ahoana mpakavatin'olona. Fa nataony Jesosy izy ny tonga saina. Eto aty mivadinao tsy mbola tsy manambady a. Marina ny teneninao fa ilay vadinao ao a efa indimy nanambady ianao ary ilay fahaenina ara tsy titulaire. Teo ilay vehivavy vao tonga saina hoe tena marina ity Andriamanitra. Dia inona nataony? Meo an'izany rano izany. Niova ilay vehivavy. Ary rehefa niova izy, ilay vehivavy mitsoka mason'olona, izy nanao tafika masina voalohany tao an-tanàna, nampiova fokotany. Lasa daholo ray fokotany tonga tao amin'i Jesosy amin'ny andro matoandro. Dia nitenin'ny olona hoe tsy ny filazanao tsony ny inonay, fa ny masonay ny mahita, ny sofinay ny mandray. Ny olona diso fanantenana dia mitsotsoka olona. Fa ny olona manana fanantenana ny eona tamin'ny tompo dia tsy menatra tsony izy ny lasany. Fa ny lasa aoka momba ny lasa, fa manana fijery vaovao izy, ny fanantenana eo aloha. Ary tsisy fanantenana nirina zany. Ny olona tsy misy fanantenana dia miaina amin'ny lasa. Ny azy ny passé mbola passé composé. Dia tsisy fanantenana eo amin'ny fiainana. Ny olona diso fanantenana, ny fiatrehana azy dia ny fanatrehanao ny tompo. Ny tompo ihany ny tsy mandiso fanantenana. Vadinao mety miova, ny zanakao mety miova, ny namanao mety miova, sipanao mety miova, ilay meilleur ami anao mety miova, fa Jesosy tsy miova. Ary io ny tsy mandiso fanantenana. Ary izay ilay voaozana izay matoky olona nitokisanao dia ho diso fanantenanao anao. Izany tsy midika koa aza matoky olona, fa iza ny ataonao voalohany eo amin'ny fiainanao. Ny tiako ho fantatrao dia izao, tsy ny fitiavana no mampijaly anao, fa ny fitiavana tsy voafy sy tsy sitrana no mampijaly anao. Tsy ny fitiavana no mampijaly anao, fa rehefa mbola tsy voafehanao io, mahatonga anao latsaka amin'ny fakapana foana. Mbola tsy sitrana ianao, mahatonga anao diso fanantenana foana. Dia izay no mampijaly anao.
ny fitiavana tsy voafeh sy tsy sitrana no mampijaly anao fa tsy ny fitiavana. Ary eo no mila tadidintsika hoe raha tsy voafeh ny fakam-panahy, tsy sitrana ny ratra, dia tsy afaka hanana fiainam-pitiavana mamelona izany ianao. Tsy afaka hanana fiainam-pitiavana mamelona izany ianao rehefa mbola tsy voafehanao ny fakam-panahy. Mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Fa rehefa mivavaka ny olona dia afaka mandositra fakam-panahy. Ary misy rehefa tsy mampivavaka, tena mivavaka nampianarin'ny tompo ary hovainy, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fefetanay ny lalana makany. Fa tsy ampivavaka ny olona dia tsy afaka mifehy fakam-panahy. Ny fakam-panahy raha mbola miaina eto tany aho, misy foana eo. Ary indrindra fa ho antsika kristianina, satria ny devoly dia ny andavo antsika ny tanjony, ny amotika antsika ny tanjony eo amin'ny fiainana. Fa lay tentation pour détruire, fa ny épreuve pour construire. Fa meteza ana fiainam-bavaka dia afaka mifehy inona ianao? Fakam-panahy. Rehefa tsy sitrana ny ratra dia tsy manana fiainam-pitiavana mamelona ianao, fa te hiteny mamy aina ianao fa mivazavaza, te hisafisafy aina ianao fa midaroka. Dia rehefa avy eo avy midaroka vao inona ary tiana ataoko? Be dia be ny Ray aman-dreny maratra ny eo amin'ny fiainany, dia mandratra zanaka foana ny fiainany. Ary satria Ray aman-dreny mandratra dia mandratra zanaka, dia ilay zanaka koa rehefa avy eo zanaka maratra dia lasa mitady fitiavana any ivelany. Tady fitiavana any ivelany, vao mainka naratrain'ilay fitiavana any ivelany, problème miampy problème au carré. Tena tonga dia compliqué. Fa eo no mila iverenantsika hoe ny ao an-trano aloha mila mifanasitrana. Fa aza mieritreritra ny olona any ivelany hanasitrana anao. Ny ao an-trano aloha mila fanasitrana. Ary rehefa sitrana ianao dia mitondra fanasitranana ny manodidina anao. Fa rehefa maratra ianao dia mandratra ny manodidina anao foana. Jerenareo fa ny problème amin'izao fotoana ny reto maratra ny fiainan'ny olona. Jereo ny réaction ny olona amin'ny Facebook, eny an-dalana ao anaty bus ka mifanitsaka kely, tonga dia mba nahazo kavava indray manitsaka. Maratra ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana. Anika rehefa maratra tsy mahita fitahiana azony olona, vao mahita olona nitahiana dia taiza indray zao mivolana izao nay, mety izao indray zao nanodina izao ndro dia faly manisa amin'ny vola miditra any am-paosiny olona. Fa tsy faly mahita ny fitahiana. Izany ny olona maratra eo amin'ny fiainana. Ahoana ny atrehana an'izany? Ny vahaolana dia izao: mifehy ny fakam-panahy dia miaro ny fitiavana. Rehefa fehezinao ny fakam-panahy ohatry ny nataon'i Josepha, Andriamanitra ny natahorany ary nandositra fakam-panahy izy, dia niaro ny fitiavana izany. Niaro ny fitiavana izany. Rehefa mandositra fakam-panahy ianao, tsy very fafinaretana ianao ka hoe inona tsy azonao. Tena ny olona rehetra nefa zao, fafinaretana ny mety azonao, fa sapase sakasy mandalo iny, mamotika anao iny. Fa ny fandosiranao fakam-panahy, perte à court terme ianao fa bénéficiaire à long terme. Mety mijalijaly ianao tsy manao ohatry ny fanaon'ny tanora rehetra, mety elan'ny olona ianao fa ianao no sambatra indrindra aorianao. Fa be dia be ny bénéficiaire à court terme fa perte à long terme. Satria nanino? Be dia be ny mieritreritra mahazo fafinaretana amin'io fa tratry ny 591 rehefa avy eo. Aza hitaka tsy hainareo koa izany. Ohatry ny tsy mpanabe tanora koa reto. 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un bébé à nourrir.
dia ny tena olana ao anatin'izay rehefa tsy mijoro mahatsiaro hoe diso izahay, tsy netiny nataonay, dia vao mainka mandavaka lavaka manidina ilevenana. Fa raha miaiky ny fahotanao ianao dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotanao, mamerina anao amin'ny fiaina baovao indray. Ary rehefa verina amin'ny fiaina baovao anao dia zao hoe lay loza nahazo anao lasa fitsapana nataon'Andriamanitra anao pour construire, nanamboarany ianao amin'ny fiainanao. Miaro ny hoavinao ny fanosoranao fakapanahy. Ry tanora ny fiainana mbola ho ela, ny hoavy jerena, ny hoavy jerena. Ary izany fahaisana ara-nofo izany, rehefa manambady ianao, tsy olana mihitsy izany natao maraina, natao andro na hariva, ohatry n'inona izy, ohatry ny fanafody mihina maraina atao andro hariva, matin midi soir. Tsy manota mihitsy ianao. Fa rehefa maka avance sur salaire ianao, tonga mifandraisaka ramo, ty ve sisa lasa mitrosany amin'ny gauche droite ihany. Tandremo, miaro ny hoavinao io. Ny fanosoranao inona? Fakapanahy. Miaro ny hoavy io. Ary ny hoavy nijerena. Ray aman-dreny eo ampianaro ny zanakao hijery ny hoavy. Fa be dia be ny tanora amin'izao fotoana tsy mibandy ireny maditra fa ny reviny tsy mety ritra. Fa iza ny olona tafita ny revy? Mijery le namana tamin'ny tanora le tanora ado sy ny anona niaraka taloha be revy aho zao, jereny zalahy amin'izao fotoana samy olo-dehibe. Ndro jereo reto izy. Tamin'izany efa mizesta be hoe Travolta inona. Sao totona amin'ny tany. Ny hoavy jerena. Ary izany ny fiainany Josefa, ilay hoavy nijerena teo aminy. Miaro ny hoavinao ny fifehezanao fakapanahy. Fa Jeso efa nanome vahaolana. Mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ary rehefa tonga ny fakapanahy dia mila mandositra. Fa tsy rehefa tonga ny alika dia misy alika eo anaikitra anao dia mivavaka anao, Andriamanitra aza avela anaikitra anao io. Inona ny ataonao? Efa mandositra no ataonao fa tsy hoe eo anao vao hivavaka ho anina ianao. Ny olona feno vavaka tonga dia vao mahita hoe fakapanahy ty dia efa mandositra izy. Satria ilay vavaka nataony miaro azy. Hoe tandremo io tandremo. Ny vahaolana, fitiavana voafesy sitrana, mitsabo ny ratra, manadio ny fitiavana. Rehefa manasitrana ny fonao Andriamanitra dia manadio ny lasanao izy. Manadio ny tsy mety rehetra nataonao izy, na tsy mety nataony olona teo amin'ny fiainanao. Mitsabo ny ratra dia izao hoe fanadiovana ny fitiavana. Hitantsika tsara ilay vehivavy tratra ny jangajanga dia nentiny olona teo amin'i Jesosy. Fa nentiny teo amin'i Jesosy. Dia inona ny tenen'i Jesosy? Inona ny nataon'i Jesosy? Izay tsy hanota taminareo no aoka? Nareo koa tsy mihaino mihitsy. Say fanaona. Za tsy miteny inona ny teny. Inona ny nataon'i Jesosy ho aho? Nanoratra tamin'ny tany. Mba hainao ny soratany tao. Ary mba iza le lehilahy. Raha io nijangajanga tamin'ny poto? Raha tsandra nijangajanga io nanina le lehilahy tsy nentina teo koa fa le vehivavy ihany. Fa vao Jesosy nitodika tamin'ile lehilahy rehetra. Okey, izay tsy hanota taminareo ka hitora-bato azy. Dia hoy ny Baiboly hoe ny alina ny kely indrindra na ny lehibe
satria maso matahotra teny lefa lainga akabo fa hitsy tam'izao dia hitsiko dia hitsy alao miala aloha fotoana fa ny zavatra misy dia zao ny tadidio ny zavatra misy dia zao ny tadidio ny olona hanentsika anao sy hanaratsy anao foana rehefa misy tsy mety ataonao fa Andriamanitra tsy manao an'izany fa rehefa izy nitodika tamin'ilay vehivavy dia niteny za tsy te hiteny manao tao mason'ny olona kosa fa honao kosa ny ataonao zany zany ve dia mba mety nanao an'izany ve ny tompo tsy niresaka an'ilay problema akory izy fa niresaka no avy izy zao koa tsy manameloka anao fa amin'izao sisao dia aza zany ny fanantenana tsy ny fitanisana ny ratra vao mainka mandratra olona fa fanomezana fanantenana azy ny eo anoloana zao koa tsy manameloka anao fa amin'izao sisao dia aza ny diovin' Jesosy ny fony fa io vehivavy io rehefa avy eo nanaraka ny tompo nanompo ny tompo ry havako tsy hainao tsony ny mandratra olona rehefa avy eo fa lasa olona manasitrana ianao lasa olona manangana olona ianao lasa olona mamelona olona ianao rehefa nysitranon'Andriamanitra ny fiainanao dia ianao mana fitiavana mamelona dia lasa mamelona ny hafa izay ny teneniko aza mbola manambady raha mbola tsy sitrana ary aza manambady olona maratra fa amin'ny voalohany fotsiny mody tafitoa amin'ny malala rehefa avy eo aiza masonareo e dia zay ny mahatonga ny reny le hoe alohan'ny hanambady ny ankizy dia ampanaovina formation préparation au mariage misy fanomanana ankizy zao manao week-end zay momba ny hoe week-end na célibataire ampianarana ny ankizy 15 taona ny miakatra zay te hanambady nefa ohatrany matahotra misy koa nefa tsy voatery hanambady fa afaka epanoenao na tsy manambady azy mba hitaizana ny olona satria ny akamaroan'ny olona matahotra miditra ao olona tsisy fanantenana na ratra amin'ny fitiavana fa mila sitrana aloha dia miditra ao ianao mahafinaritra mahita ray aman-dreny sitrana tena manasitrana ny zanany manangana ny zanany mamelona ny zanany an'ilay zanany ka mivoaka ny trano olona manana maizy azy manana personnalité mahafantatra ny fihiziny manana ny identitéany mahatsiaro tiany tenany manana estime de soi ka ninona raborabin'ny olona eny ivelany tsy taitra amin'izany izy satria nanangana fitiavana azy ray aman-dreny fa jereo angentsika indraindray mandratra zanaka any zanakitsika ka molona miforotra dia miforotra any ivelany ohatran'ilay azafady ohatran'ilay alika gasy ny alika vazaha ihany jereo ange ny alika gasy indraindray ohatran'ny zaza gasy ihany maninona ny alika gasy vao mahita olona dia misitrika angambo dia mitsotsaka makasisisiny matahotra manko dia ataovy an'izao nge manaovy exercice ohatrao mahita alika gasy alay mitanao dia ataovy miondrika ohatrao fotsiny tonga dia mitsoka iny alika iny miheveriny fahitoraka azy ianao satria zatra maratra jereo ny le alika vazaha vao mahita bobi tonga dia manatona dia miakatra ny rambo dia misaotisaoty jereo ny zanakao rehefa mahazo fitiavana koa bonjour tonga avy nianatra nanahoana ny tany ay nafinaritra zany fa tsy va tonga manana atao io dia azagaga ianao raha zaza maratra dia mbola haratra ny fiainana mora haratra ny fiainana ry havako ndao anasitrana fa Josefy nisy fakapanahy fa naninona nandositra Josefy nisy fahatsom-panantenana na teo amin'ny ray aman-dreniny na teo amin'ny praitapo azy azafady na teo amin'ny pontifara malala tsara ary pontifara malala fa le vadiny tsy milamina fa tsy teo afabaraka ao amin'ny tanàna scandale dans le palais dia alao aloha mba tsy tenitenenina fa alao tia nigadra any diso fanantenana koa izy tamin'ilay gadra niarany gadra taminy tsarofa rehefa mba mivoaka atolisany adin'ny olona izy fa saingy izao natoky an'Andriamanitra izy nanoloana ny fakapanahy natoky an'Andriamanitra izy nanoloana ny fahatsom-panantenana natoky an'Andriamanitra izy ny vokany tsy lasa olona maratra izy
fa laosa olona manavitra ny firenena. Tonga ny mpiraita-po aminy na nisy ratra kely ihany ary tao aminy amin'ny maha olombelona mako fa tsisy an'izany koa ianao tonga dia mafy be zany fa ohatry ny voahitana matokolizany verina daholo ny tantara 17 taona lasa verina daholo fa zao rehefa natsiaro izy ny fitondran'Andriamanitra azy dia inona ny zavatra nitranga? Lasa fitahiana ho an'ny mpiraita-po aminy, fitahiana ho an'ny firenena, fitahiana ho an'ny Egyptiana. Ny olona sitrany dia olona fitahiana ho an'ny hafa, fitahiana ho an'ny hafa. Ary izany ny faniritsika tamin'ity seminaire ity hoe fitiavana mamelona sa mamono, dia mba tena izay nanatrika an'ity dia nanatrika iny fitiavana mamelona. Tsy lasa olona maratra tsony izy fa olona manavitra ny firenena. Ry ray aman-dreny mila anao ny zanakao, tena mila anao mitondra fitiavana mamelona. Fa rehefa tsy anao ny amelona ny fitiavana, izy indray ary ny amelona azy. Mety manao adalàna ny zanakao fa tsisy afaka manampy ny zanakao afa-tsy anao irery ihany. Mety manao adalàna ny vadinao, tsisy afaka manampy ny vadinao raha tsy ianao irery ihany. Ary satria ianao ny olona nodiovin'Andriamanitra, ny sitran'Andriamanitra, dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra ianao hitondra fanasitranana ho azy ireny koa. Ry havako, fanontaniana, ahoana ny etrehako fakapanahy sy fahadisom-panantenana? Ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany. Amin'ny alalan'ny vavaka, famakiana tenin'Andriamanitra, fahasahiana mijoro vavolombelona, manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Rehefa izany ny fiainanao, tsy ho very ianao. Satria ny fiainanao ohatry ny olona tsy mandehandeha ho azy, fa mandeha mampiasa GPS. Rehefa mampiasa GPS ny olona mitady toerana, tsy very mihitsy izy. Fantany hoe atsy ny lalana, atsy ny lalana, atsy ny lalana. Tsy very izy. Ary any an-dafy ny olona, raha vao tsisy GPS dia very. Any an-dafy ny olona na toerana mbola tsy nalehany aza, ohatry ny tonga dia ainy. Dia mandeha ho any nandeha ho any amin'ilay FLM Ambolokandro, tsy hitako mihitsy ilay izy. Aiza zany. Farany tonga sainy hoe andeha hampiasa GPS a. Na piasa GPS dia nentin'ny GPS niakatra. Eo no mivily. Tonga tary ambanimbany tery, à 40 mètres izy izy tourner à gauche. Jereko ilay izy tonga teo hoe tourner à gauche. Ohatry ny kisokiso zany. Sao dia mba tsy tia kosa fa very avy ve misy izany. Kanefa noho ny teninao GPS dia hiditra ihany aho. Dia niditra. Tonga dia tonga teo ambolokandrony. Teo le izy. Ny GPS manko rehefa mampiasa GPS dia roa ihany. Fahaizana mihaino tsara sy fankatoavana tanteraka. Rehefa te hiady amin'ny fakapanahinao tsy very, dia maiza mihaino an'Andriamanitra ary maiza mankatoa an'Andriamanitra. Fa rehefa mihaino an'Andriamanitra ianao, mankatoa an'Andriamanitra ianao, tsy very zany ny fiainanao. Dia mety eza mampiasa GPS. Inona ny GPS tsika? Guidé par le Seigneur. Zay ny atao hoe GPS, guidé par le Seigneur. Ka raha tonga ny fakapanahy, aza hoentin'ny saina na ny fo. Fa mety eza hoentin'ny fanahy masina. Jesosy hoe inona ataoko manoloana zao? Tonga ny fahadisom-panantenana, inona ny ataoko? Mahaiza mifidy. Fa eo ianao manana safidy roa. Manana safidy roa ianao. Androany ianao manana safidy. Ho lasa olona maratra ka mandratra, sa olona sitrana ka mamelo. Manana safidy ianao. Efa natao teo ny lohanareo fiainana sy ny fahafatesana. Fidiana ny fahafatesana mba ho potika ny fiainanareo. Fa ahoana hoy sisy? Fidiana ny fiainana mba ho velona ianareo. Ary iza ny fiainana? Jesosy no niteny izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fifidiananao an' Jesosy no miaro anao amin'ny fakapanahy. Ary na sanatria latsaka amin'ny fakapanahy ianao, ilay Jesosy nekenao manarina anao, tsy mandatsa anao. Mety diso fanantenana ianao, fa ilay Jesosy ny tompoinao mamelona fanantenana vaovao anatinao indray. Mamelona fanantenana. Ry havako, safidy ny fiainana. Safidy ny fiainana.
artisemiterity nitarika antsika ho amina inona safidy fa tsarovy ny fitiavana marina tsy etiny filana, ny fitiavana marina tsy vokatry ny ratra, ny fitiavana marina tarihin'Andriamanitra. Tarihin'Andriamanitra zany ny atao hoe fitiavana marina, zany ny atao hoe fitiavana marina. Engane zao fotoana ny rahantsika teto zao iainantsika an'izany fitiavana tarihan'Andriamanitra, fitiavana marina. Ary iza ilay fitiavana? Andriamanitra fitiavana. Tsy hoe manam-pitiavana izy fa izy mihitsy no fitiavana. Azo zarao? Tsy hoe manam-pitiavana ny Andriamanitra fa izy mihitsy no fitiavana. Ka raha manana anazy ianao, manaiky azo ho tompo sy mamonjy fiainanao, dia tady io fa manana fitiavana ianao. Ary ianao arikaky hoe ary na inona ary navitako namela eloka, na inona ary navitako manasitrana olona, na inona ary navitako miteny mamy. Maha olona anao te hidariko ianao, te hamalifaty ianao, fa ilay fitiavanao anatinao nanovanao. Ary izay hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia tonga olo-baovao. Efa lasany ndreo tonga vaovao. Dia mitenena amin'ny tompo hoe Jehovah sitrano ao dia ho sitrana, vonjeo ao dia ho vonjeo, fa ianao no fiderako. Ny olona manana fiainana soafeno no mideran'Andriamanitra. Isan'ny fideranao fa zao, raha tsy sitrana ianao tsy tafavoaka zany ianao. Raha tsy mahatsiaro ianao hoe novonjen'Andriamanitra tamin'ny fahadisom-panantenana, tsy afaka hideran'Andriamanitra zany ianao. Ny olona manana fanantenana reto ny olona manana joie de vivre. Ary vao jerenao dia hitanao hoe hafa mihitsy ny fiainan'iny olona iny. Fa misy olona nge afaka mitsikitsiky fa olona tsisy fanantenana satria tsiky vendrana na tsiky tsiravo. Tsiky tsiravo zany ny tsiky nefa tsy faly koa. Ary be dia be ny olona ohatran'izany mitsiky nefa olona be elo. Le rire, ce n'est que des larmes camouflées. Le rire, ce n'est que des larmes camouflées. Ilay tsikitsiky ataon'ny olona ranomaso afeninao anaty, manala azy fotsiny. Fa rehefa ao amin'i Jesosy anao tena hitanao mihitsy hoe niovany ao anatinao dia hitantaratra ety ivelany. Io zany azany ety ivelany no amboarina, fa mety izy amboarin'i Jesosy ny fonao. Dia atolory azy indray ny fonao ahoana ny hatrehana fakapanahy sy fahadisom-panantenana? Ary ihany. Avoany ny jerenao mavita miatrika fakapanahinao ary manana fanantenana. Rehefa ety ny jerenao dia mora milatsaka amin'ny fanapanahinao ary ohatry ny olona diso fanantenana eo amin'ny fiainana. Ny tompony hitahiry izay rehetra ny raisinao androany dia meteza hitoetra ao aminy. Ka raha sitrana ianao meteza ho fanasitranana ho an'ny hafa. Raha niady tamin'ny fakapanahy ianao meteza hanampy ny olona ao anaty fakapanahy. Raha mba nisy fotoana ianao narenin'Andriamanitra satria nanao adaladala dia aza mba tia mitsaratsara olona fa tsarofokofo ianao teo ny ala dia meteza ho mpanahinao. Vavaka isika. Misaotranao izay Jesosy nentinao teto amin'ity tranonao ty satria manan-kambara aminay ianao. Be dia be ny toerana azonay naleha fa teto no nitondranao anay. Satria misy zavatra tianao nitenenina taminay, misy zavatra tianao nananarana anay, misy zavatra tianao nanintsiana anay, misy zavatra tianao nampahirezana anay, misy zavatra tianao namporisihana anay. Ianao ilay Andriamanitra mpandinika ny voson'ny fo mahalala ny fiainanay tsirairay avy. Fa ny zavatra irinay mba henoko izay mba hetaheta ny fonay. Raiso izay fanapaha-kevitra teneninay eo anatrehanao mba ho arovanao izay manoloana ny fakapanahy mahazo anay, mba omenao fanantenana izay manoloana izay zavatra rehetra mandratra mandiso fanantenana ty amin'ity fiainana feno faratsiny ty.
Jesosy jereo ny fiainanay, atsangano izahay, ampiasao ny fiainanay eto amin'ity tany fandalovana ity, mitondra fiainana mamelona fa tsy fiainana mamona. Dia misaotra anao izahay fa rehefa ianao ny miasa dia tsisy asakana izany. Dia ilay fanahinao mpampianatra, mpanolotsaina, mpampatsiaro anie, hitahiry izay teny rehetra avy aminao aty anatinay, fa izay tsy araka ny sitraponao kosa dia ianao hamafa izany, mba tsisy ho tsaronay afa-tsy ny fahatsaran'ny teninao. Dia mamindrafo mamela eloka ny amin'izay teny tsy araka ny sitraponao ny tenen'ny mpanompo sy mahasoanao teto. Dia misaotra amin'ny fanatrehanao, misaotra amin'ny fiasanao, misaotra ny amin'izao fikambanana natsanganao zao, mba tena hoe azo mitondra fanantenana, azo hialokalofan'ny olona, tena azo nambolenao, azo mitondra fiaina. Dia ianao hitahiry ny vinana napetraka tamin'ireo mpanomponao reo, ary aro azy reo ihany koa. Dia ho ampiasainao ny fomba mahagaga izy reo amin'ny fananganana olona aminao. Dia rahalaza voninahitra eo amin'ny fiainanay, dia atolotra ianao irery ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Vita tompoko. Nadray ve tsika? Mino fa nandray zavatra be dia be tsika tamin'ity anio ity a, mankasitraka zokiny amin'ny fampianarana. Fa raha ohatra ka misy fanontaniana izay tiantsika apetraka ary raontsika ihany fandalovan'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka izao a, dia fotoana izay ahafahantsika mametraka fanontaniana izao, mety hoe fanontaniana 2 na 3 eo no ho raisitsika. Ndao ary. Aza matahotra metraka fanontaniana. Ato misy anankiray a. Tonga dia apetraka daholo ilay fanontaniana dia atambatra zokiny famaliana azy rehefa avy eo. Miarahaba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fanontaniana efa manana tokantrano dia ao anatin'ny tokantrano dia efa manana zanaka lehibe dia hoe ao anatin'ny tokantrano no hitondrana an'le fitiavana mba tsy ho very ilay zanaka ao anatin'ny tokantrano fa hivoaka ho tonga olona vanina ao anatin'ny tokantrano amin'ny alalan'ilay fitiavana. Dia hoe inona izany no ataon'ny ray aman-dreny ao anatin'ilay izy hoe ampivoaka an'ilay zaza mba ho vanina izany, mivoaka ny ivelany. Atoko ny anankiray. Misaotra indrindra tompoko. Voalaza teo fa hoe ny fitiavana tsy miteraka dépendance fa miteraka dépendance. Kanefa ihany koa misy filazana matetika amin'ny fitiavana mifameno ny mpivady. Dia aiza ho aiza ny fipetrahan'izay zavatra izay tompoko, azafady indrindra. Fanontaniana anankiray hafa. Izay anankiroa izay zany. Eny ary tompoko. Fanamariana fotsy aloha ny valiteny lazaiko tsy voatery ho marina aminareo, fa mety fandresen-dahatra. Ary ny tenin'olombelona tsy voatery marina fa mety fandresen-dahatra ilay olona fotsiny. Fa raha ny tenin'Andriamanitra indray tsy adikevitra fa tena famarinana feno. Fanontaniana namantsika tatsy hoe ahoana no atao mba hahatonga an'ilay zanaka mamoaka zanaka vanina ao tokantrano.
ny mahavanona ny ankizy anankiray a dia tsy ilay fananany an'izao na zao fa ilay maizy azy, tsy ilay avoir fa ilay être. Tsy hoe izy manana an'izao manana an'izao manana an'izao hoe natafita zanaka, fa izy ohatran'izao. Azao ilay izy, tsy lay fatafitana zanaka, tsy hoe izy nanana navita trano, tsy hoe izy lasa directeur, tsy hoe izy zao, tsy le avoir fa le être. Izy manahoana, izy manahoana. Raha verenantsika tantaran'ilay zanaka adala dia neny ray aman-dreny tamin'ny voalohany le zaza nefitra hoe maizy azy dia ny fananany, miao daholo ny fananako. Fa rehefa avy eo a lanilany tany le izy dia niverina izy, satria fantany fa ny tena valeur tsy ilay ananany fa ilay fitiavany dada, ilay fitiavany. Ary ny zavatra nataon'ilay ray aman-dreniny dia zao, manana fitiavana tsy misy fepetra, amour inconditionnel. Ka ny mahatafavoaka ny zanaka olombanona dia ny fahitan'ilay fitiavanao a tsisy fepetra. Tsy hoe rehefa may ianao dia tiako, hoe rehefa may ianao dia tiako, rehefa endry ianao dia tiako, rehefa zao tiako foana ianao na tsy may azy, tiako foana ianao na maditra azy, tiako foana ianao. Tsy hoe tiako anao satria, tiako anao raha toa ka, fa tiako anao nadia. Azarao, satria izay fitiavan'izay no nitiavan'Andriamanitra an'izy atsika. Tsy hoe tiantsika satria zao, tsy hoe tiantsika raha toa ka manaraka ny teniny, tiantsika na dia ahoana ataontsika. Ka mahatonga ny olona anankiray olombanona dia ohatra nataon'Andriamanitra atsika, ny fahatsapantsika hoe tian'Andriamanitra na manahoana fiainako. Dia izay no nahatonga nanana inona, nafantatra n'inona, fiziko ny identitéako. Iza zanak'Andriamanitra. Ary izay fiziana izay no miazona ny maizy ahy. Ary izay ilay fitiavan'izay no mahatonga hanana inona, maizy ahy, ilay personnalité. Fa ny ray aman-dreny tsy mahay mitaiza zanaka dia ilay ray aman-dreny miteny hoe ianao tsy hiboatra ny zokinao mihitsy, ianao tsy hiboatra ny zandrao mihitsy, ianao tsy hiboatra ny zanak'olona. Ka nanina raha natsangana zanakao iny? Fa ny ray aman-dreny tiany zanany maizy azy, na kiboray ny vahoanareo, tsy mitovy mihitsy reo, na sy dada ray ary ny dada reo, vao maika moa dada samihafa. Fa na kiboray ary ny voanareo tsy mitovy mihitsy reo zanaka reo. Noho izany ny mahatonga ny ankizy olombanona dia rehefa ekena maizy azy izy, unique et spécial. Ekena maizy azy izy, tena lasa olombanona iny. Ka tsy raha izy izay tenenin'olona any, fa ny zavatra nampidiriny dada sy neny tao aminy dia zao hoe manany maizy azy ianao. Tsy voatery hitovy amin'ny hafa ianao. Ary tsy ny anananao ny zava-dehibe fa ny mahay ianao. Ianao manana sotoavina lalaina, valeur eo amin'ny fiainana. Manana sotoavina lalaina. Ary izany no nampianarin'Andriamanitra atsika. Naninona tsika ny lasa olombanona? Satria tsapantsika ho ahoana ny fitondran'Andriamanitra atsika. Ka raha hitenitsika hoe ahoana ny atao ohatrano dia mila manahaka ny dada. Mila manahaka ny dada, rainao izay any an-danitra. Ary tsika rehetra mila miverina amin'ny dada. Ary ny problème amin'ny firenentsika tsy miverina amin'ny dada. Zao nefa rahantsika, satria tsy miverina amin'ny dada. Miditra indroy intelo ny fiangonana, feno fiangonana isam-pokotany, fa maninona zao satria tsy miverina amin'ny dada. Le dada teneniko eto aloha samy manana ny dadany. Rainay eo izay any an-danitra ny teneniko. Milaza mitony teny ny firenena kristianitsika, fa jereo nefa rany satria tsy miverina amin'ny dada. Fa rehefa miverina amin'ny dada isika, izay vao afaka mitsinjo zanaka mapara. Zay ka. Ny olona miverina amin'ny dada no afaka mitsinjo zanaka mapara, satria manjary sarobidy anao ny zanaka mapara. Ny fiainanao rehetra dia ho an'ny zanaka mapara.
ary satria tsika miverina amin'ny dada dia mahazo hery vaovao, satria azo hery ianareo milatsa amin'ny fanahy masina ao aminareo. Dia vokany fianakaviana misy firaisan-kina. Dia ny zanakao indépendant tsara daholy, tsy sezaka politika zany azafady. Saintsika mako efa politika fa mila miditra amin'ny fanavaozana tsika. Satria ny Andriamanitra, ny Baiboly dia Andriamanitra ny fanavaozana. Noho izany ny politika ny lanitra no hitondrao ny fiainana. Dia ataovy tahaka ny président républicain kely ao an-trano ianao, mitondra fanavaozana. Dia izay le izy. Ahoana no atao? Manana fitiavana tahaka ny fitiavan'Andriamanitra. Manana ny fitondrana tahaka ny fomba fitondran'Andriamanitra antsika. Fa ny ao anatin'ny fon'Andriamanitra sy ny sain'Andriamanitra ny ho avintsika. Tsy ny terrestre ihany fa ny céleste indrindrindrindra. Ho an'ny zanako ihany koa. Tsy ilay vision terrestre ihany mena azy fa meo vision céleste izy. Raha hialy eto ianao zanako dia ho aiza. Ho aiza eto amin'ity tany ity. Dia izay no mahatonga antsika na zanaka vonona sy vanona eo amin'ny fiainana. Dia mila mamolavola amin'izany. Miova ohatry ny toe-tsain'Andriamanitra ny toe-tsaintsika. Dia solitenan'Andriamanitra kelitsika ao anivon'ny tokantranontsika. Mila ray aman-dreny ohatr' izany e. Fa be dia be ny ray aman-dreny mandratra zanaka fotsiny eo amin'ny fiainana. Dia matetika ny ankizy maditra tsy noho izy fa noho ny ataon'ny ray aman-dreny nahatonga azy ohatran'io. Io anie izay nafafinao ihany no mipotra e. Ary izy mamy mitabataba dia matetika no aza manao resaka mamy ao e. Tadio fa tsy resaka mamy zany fa iny zavatra teneny iny ny tena ompony. Fa eo amin'izay izy samy teny. Dia avoakany eo amin'izay ny ratrany fa tsy ianao tsy samy mahataten'ilay zavatra teneniny. Ray aman-dreny eo any aminao ny lakile, tsy any amin'ny damama. Sérieux, any aminao ny lakile ho an'ny ho avy ny zanakao. Izany hoe tombavaka ny zanakao. Hoe tombavaka. Fa ny vavaka manova zavatra. Hoy izy ny namantsika tato hoe ahoana le resaka dépendance. Sy hoe indépendance amin'ny fanambadiana. Zao foana ho an'ny tadidio. Tezaina ny olona hiala amin'ny dépendance ho amin'ny indépendance. Fa tsy azo ajanona eo ny olona. Fa tezaina ny olona hiala amin'ny indépendance makany amin'ny interdépendance. Ary izay le fifamenoana ao mpivady amin'izay. Rehefa manambady ianao dia misy ny interdépendance ny zava-dehibe fa tsy ny indépendance. Ka hoe karamako, karamanao. Ianao mandoa jirama, za mandoa ekolazy ny ankizy. Ianao sakafo amin'ny terinandro ity, ny anahy amin'ny sany ny atao hoe fanambadiam-boalavo. Samy mikepoka izay ananany, samy manana compte-bola, samy manana compte bancaire. Fa tsy zany ny tokantrano kristianina. Andaony ray sy ny reny, ikambana amin'ny vadiny, ny volanao volako, ray aman-drenao ray aman-dreniko, ny avanao avako. Ikambana, izay le izy. Dia manjary misy inona ao le mpivady? Interdépendance. Interdépendance. Ka raha miteny aza raisinareo le hoe mijanona amin'ilay dépendance hoe tsy ilaina zany. Misy fotoananao tsy maintsy mirona keny any amin'ny dépendance. Misy fotoanao mila tsy maintsy mijoro amin'inona? Indépendance. Misy fotoana mila miaina amina inona? Interdépendance. Fa ny olona, raha ohatra ianao ka mijanona amin'ny dépendance foana indrindra fa nareo vehivavy rao. Tena sérieux zany a. Misy tena miankina be amin'ny vadiny. Raha va tsy amin'ny vadiny dia marary an-doha mihitsy. Matapoka ilay vady rehefa avy eo. Tena mampalahelo. Menara ho indépendante ko eo amin'ny fiainana. Fa menara maninona? Miaina amin'ny interdépendance fa tsy hoe azange na misy ianao na tsy misy vitako foana amin'ny fiainako e. Kinona nanambadiana? Fa ilay fifamenoana ny zava-dehibe. Fa ny Baiboly dia niteny andao ny ray sy ny reniny. Aninona? Izay ilay interdépendance izay. Azo farao? Interdépendance. Ary rehefa hita ny zanakao zany interdépendance ao amin'ny dada sy neny. Dia fantany koa fa rehefa miaina izy. Tsy miaina ho anazy rehefa miaina anatina fiarahamonina. Tsy izay tiany rery fa inona koa ny mety amin'ny olona. Tsy izay mety aminy fa inona ny mety amintsika. Tsy miasa intsony le hoe je, c'est tiako ihany io.
dia amin'izay fotoana izay mahay miaina izy hoe maty le moi fa very le toi. Iza le toi? Ianao dada, ianao neny, ianao soky, ianao zandry. Maty le moi, inona le moi? MOI, maladie orgueilleuse incurable. Lay orgueil. Le aretina amikiky tsy ahitana fanafana. Manome le hatrany am-piasana, hatrany am-piangonana, hatrao an-trano. Avia Jesosy malalako izany hoe fangianana inona? Satria rehefa misy le moi dia tsisy l'interdépendance fa le indépendance foana. Za koa ny tsy rarako anareo hoe za koa ny afaka mahavita an-tenako hoe za koa gara rehefa miala to amin'ity trano ity dia ho hitanareo hoe ndanary verinao ihany. Satria important foana n'inona? Interdépendance. Za mila ny zanako, ny zanako mila anahy. Za mila ny vadiko, ny vadiko mila anahy. Za mila an'Andriamanitra, Andriamanitra koa mila anahy. Mba hatanteraka amin'ny planiny ao tokantrano. Fa Andriamanitra tsy tia hanangana dada vaovao ao. Fa zany dada efa napetrany ao. Ianao mamy efa napetrany ao. Mila anao izy ho solotenany ao amin'io tokantrano. Raha lava ny teny veriny soa, raha lava ny bozaka veriny kisoa, ka tsika sady tia soa nomena anankisoa, azafady an'izay sabatista. Fa sady tiantsika ny soa, tiantsika ny kisoa, dia izay ilay izy. Atao tahaka ny voankazo analy iny mamy, mangidy, eritreritrany fa sao dia mangidy hoanina fa mahatsaka. Fa dia misaotra e. Mirary soa indrindra, mirary soa manokana ho anareo mpiandraikitra mba ho tahin'ny tompony asa fanompoana izay ataonareo. Mirary soa tompoko dia azafady raha misy teny mety nanafitrona anareo raha misy teny mety nandratra anareo fa tsy zany ny ao anatin'ny foko fa hitondra fiainana, fitiavana mamelona fa tsy mamono. Tahin'ny tompo daholo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika noho ny amin'ny fampianarana izay nomeny antsika tamin'ity anio ity tamin'ny alalan'ny mpanompony. Ataontsika hitehaka mafy be ho fisaorantsika ny tompo. Fa tolorantsika fankasitrahana manokana ihany koa ny namantsika Zoky Camille Falimanana izay na dia eo aza ny andraikitra be dia be izay miandry azy sy ny antsoany tompo azy dia nahafohy fotoana ho antsika izy tamin'ity anio ity. Hitehaka mafy be koa tsika ho fankasitrahantsika azy. Fa sy adonona mamerina trano ny fankasitrahana feno ho an'ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana ary ny fiangonana manontolo eto amin'ny FMT Ambatonakanga. Andaontsika hitehaka ho fankasitrahantsika azy ireo ihany koa makasitraka tompoko. Mahafinaritra ihany koa no mahita an'ireto namantsika teknisiany reto. Ianao ve tsy nahita hoe tena tafita tsara ny feo? Ary mijery ny page isika dia tena mahita mihitsy hoe tena hafa ihany koa ny amoan-dralahan'ilay sary sy ny zavatra rehetra ny amin'ny page ihany. Tehaka mafy be koa tsika ho fankasitrahantsika azy ireo. Mety tsy naharaka hatramin'ny voalohany ianao ny fampianarana na tamin'ny omaly na tamin'ny alarobia na tamin'ity anio ity afaka mbola mamerina mijery any amin'ny page ny HFNG ianao na ny radio vaovao Masoa dia na mety efa naharaka hatramin'ny voalohany hafa ihany koa indraindray mbola mamerina tahaka ny tsy hoe sanatria ombintsika vitanao ny ataon'ny omby averiny mandinika izy dia tena tsara koa mamerina mandinika, mamerina mandraindray ny fampianarana ilay indrindry avako malala. Dia misaotra ny tompo fa feno 5 taona moa ny fikambanana HFNG dia ao anatin'ny fankalazan'Andriamanitra noho ny 15 taona nitsanganana izany fikambanana izany no anisan'ny antony anankiray koa nisy ny hetsika tahaka izao mangataka vavaka hatrany ho antsika rehetra. Ho anao izay efa mpikambana atao dia manasa anao izany 5 taona tsika izao dia andao hiaraka hifampitantana, andao tsika hiaraka mbola hanangana hatrany hijoro hatrany mba tena hoe hanangana olona ilain'ny firenena araka ny tantsika ao anatin'ny HFNG. Raha ohatra ka maniry koa ianao mangetaheta ny an'izay fikambanana izay zoky tiana fanantenana moa ny mpitarika ao anatin'izay dia afaka tonga soa ihany koa ianao. Ao avelany ao rehefa mirafitsika misy an'ilay boatin-drakitra raha maniry ianao tianohana ny asan'Andriamanitra dia afaka manao izay vokatry ny fonao anatin'izay boatin-drakitra izay. Rahampitso dia mbola mitohy fampianarana riavana anasanantsika rehetra hiaraka amin'ny zoky tiana fanantenana indray sika rahampitso izay ahafahantsika mibantsina aloha hevitra hoe ahoana no hitiavako olona tsy mahateo ty.
sarotiavina zafady ahoana ny itiavana olona sarotiavina mihina fa tena aliana antsika ndraiky koa izay fampianaran'izay a amin'ny 12 ihany ny fotoanantsika eto mamarana azy a amin'ny tian'ity koa raha alina manomboka amin'ny valora sy sasany a dia misy ny alimbavaka izay karakarainy fiangonana FMTA eto amin'ity fiangonana ity zany a anasananao ihany koa tena Andriamanitra dia mampianatra antsika tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva tsy reraka raha anisan'izay mangetaeta te mbola hampitombo hanovo heran-trany a ary maniry ihany koa ianao te handray ny fampianarana trany miaraka amin'ny tompo a dia manasanao ihany koa azy ireo avy eto amin'ny FMTA Ambatonakanga zany a raha riva manomboka amin'ny 7 alina ny fotoana anatanterana izay alimbavaka izay amarina izao fotoana izao tsika riavako eo am-pitsanganana anaovantsika ny hira raiky amin'ny 3 amin'ny 10 a ry Jesosy ny fitiavanao a dia aorian'izay angatantsika pasteur ametraka ny tsodrano Raisao amin'ny finoana ny tsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aminareo. Tsy misy fankapanahy mahazo anareo fa tsy izay zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fankapanahy dia asiany lalana koa ahafahanareo mahazaka izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Amen. Okazo toerana sika hifavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Rahasoantsika rehetra ry havana. Fitiavana
Amen.